Eny miarabanao ndray amin'ny team maraina ny alarobia fa 7 ny volana Mea 5 sy 2 ity. Faly miaraka aminao androany manatena fahasalama tsara ianao any amin'ny toerana izay misy anao any amin'izao fotoana izao. Kobatananao atsika rehetrarehetra any alavitrany. Faly ny tenako miaraka aminareo androany makasitraka makatelina ary mangataka amin'ny herin'ny Fanahy Masina tsika mba hanampy antsika hitondra nyty androntsika ty androany taratara kely avao afaka ndresaka taminareo satria iova endrika tanteraka ny fandarana eto amin'ny radio androany. Somary maintsy mandeha amin'ny Facebook any le izy aloha satria j'aime bien. Fataony tiako be zany le mandefa anazy amin'ny Facebook mba hafantaran'ny olona hoe iza ako ohatrany ahoana ako ohatrany ahoana momba anako. Matetika ako dia manao zavatra ohatrany hoe ina phrase ty bembray manafangaro ny teny gasy ny teny frantsay fa amin'ity manomboka androany izy dia zahantsika ny anao anazy amin'ny teny gasy tanteraka. Tsy maintsy misy foana ny fiambinana marainana ny sakafo maraina sy ny karazany amin'ity fandaharantsika ity. Asanao apetratsika tsara ty manjary ratsy ny qualité an'le izy. Ny zavatra tena mampalahelo amin'izao fotoana izao dia ohatran'le nyteneniko anareo nandritra ny latsinainy talata iny ny tsy fahampian'ny teny miditra ao amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy afaka mijery écran ako satria manomana texte ako dia izay ny anaovako anazy ohatran'ity mialatsiny indrindra. Donc rehefa tsy ampy io zavatra io dia ilaina ny miaraka amin'ny Fanahy Masina. Androany tsika dia resadresaka an'izany atao hoe ohatrany ahoana izany ahoana zany ny soa azo avy amin'ny hoe feno ny Fanahy Masina. Ity zavatra ity dia zavatra nokarakaraiko tamin'ny 2000 oviana moa nisy Covid 2019-2020 alohan'ny miala tany any Frantsa satria tamin'izany fotoana zany dia tsy nisy afaka mivoaka tsy nisy afaka mivoaka ny vidy sakafo mihitsy. Par contre rehefa vita ny Covid dia filaharam-be mihitsy ny tany amin'ny tany Poitiers tany 2001 za tany mipetraka tamin'izany 2001 kaiky ny aéroport feno filaharam-be mihitsy ny McDonald, feno filaharam-be mihitsy ny Burger King sy ny karazany reny KFC sy ny karazany tonga dia noromatra daholo ny olona rehetrarehetra. Zay ny anora tsy hoe za miteny hoe ratsy ny misakafo fa tsy dia izay ny tiako hidirana androany fa iresadresaka momba ny fahamenon'ny Fanahy Masina itsika. Angamba ny andronao mahafinaritra any amin'ny tokantranonao tsirairay avy any aza dino fa Jehovahandriamanitra dia miaraka aminao foana isan'andro ary mampita aminao ny fitiavany amin'ny alalan'ny zavaboary zay hitanao isan'andro na dia masoandro miboaka be izy aty aminay aty vao maraina dia efa mananika hatrany amin'ny 23 any hatramin'ny hariva omaly nandeha hatramin'ny 31 degré any fifalian'ny fo zany satria mbola mahavita manome zavatra tsara ho antsika Jehova amin'izao fotoana izao. Tokony hararotiny zany zavatra zany tsy tokony andereritsika amin'izay fotoana izay fa tokony angataka amin'ny foana satria fitahiana lehibe no mahazo an'izany hafanana zany no mahazo an'izany hery tena farany dia tsisy jiro ohatrany hoe tsy misy jiro manazavana ny tany ty raha tsy nanome an'io masoandro Jehovahandriamanitra. Donc tokony hitalao eo aminy eo foana tsika, tokony hiondrika eo amin'ny foana misaotra ary mangataka amin'ny foana hoe apio satria tsy mora ny lalana ho diavintsika. Andao tsika hiaraka hivavaka alohan'ny hanombohan'ity fandarana kely ity miaraka aminao hatran'izay Jehovah ray masina sy tsara indrindra ary miantso ny anaranao ambony indrindra miondrika mitalao ary matory amikibinay mihitsy eo ambany tongotra aho. Manatena fahasalama tsara ianao ary miarabanao manokana miaraka amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny tenany tsirairay avy miantso ny anaranao ary mangataka ny herin'ny fanahinao hidina ty aminay mba hanampy anay aza velanao irery zay ary tadio hatrany Jehova ohatrany nandefasanao an'ny arc-en-ciel azafady arc-en-ciel mba hatsarovy zay amin'ny zavatra nampanantenainao ny anjelinao hiaro anay eo ambonin'ny tafotranonay na eo fitoeram-piasana anay na any an-tsekoly izay misy an'zanakay na iny amin'ny taxi na bus na ny tomobile na mandeha tongotra aza velanao irery zay satria
manana anao zay ary tsy matahotra no tsy menatra zay satria inao no mitondra ny lalana. Omeo anay ny herin'ny fanahinao hitarika ny lalana isan'andro, apetraka eo ampelantanan'i Jesosy sa mivavaka izany. Amen. Asa ngamba ho alefantsika ngamba ny teny fiambenana maraina dia avy eo tsika hiaraka aminao ako hiaraka amin'ny ny soa azo avy amin'ny fahamenon'ny Fanahy Masina. Mino finaritra tompoko. Fahalimerabantsika tsirairay avy indray tratra ity larobia maraina fa 8 volana mety misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray fa tsika mandray ny ten'Andriamanitra. Mirary ny soa indrindra ho andainy koa izay manaraka tsy tapaka izao fandaran'izao mba hitombo finoana ianao ary hanakaiky kokoa an' Jesosy Kristy. Alohan'ny derantsika ny amofinaina anio dia hivavakantsika. Tompoandriamanitra io atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa voninahitra misaotra anao izay fa mbola nomeno tombontsoa lehibe indray amin'ity maraina ity mba hahafahanay mandray anao meteza ianao amboly zavatsoa anatinay dia feo ny fonay ary amboary ny fisainanay mba hatakatra zavatra lavitra momba ny fahamasinana sy ny fahamarinana avy aminao ary ho lesy lahatra ihany koa ny fonay. Ko mitenena ray ao fa vonika ianao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao fahitana anankiray momba ny sabata. Nalaina tao amin'ny Deutéronomie 5:14 manao hoe fa sabatan'i Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito ko aza manao raha kory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny ombinao na ny borikinao na ny boby fiomponao rehetra na ny vahininao izay tafiditra am-bavahadinao mba hitsaran'ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao tahaka anao koa. Amen. Nitsangana teo anilan'ny fiaran'ny faneken'i Jesosy ary rehefa niakatra nankeo aminy vavak'ireo olona masina dia namoaka setroka ny didika azomanitra teo amin'ny fandorana izany ary natolon'ny ray ny vavak'izy ireo miaraka misetroka ny didika azomanitra. Tao anatin'ny fiaran'ny fanekena ny lovia volamena misy ny mana ny tehiny arona izay nitsimoka ary ireo vato fisaka anisan'ny lalàna. Nosokafan'i Jesosy izany ary hitako ny didy 10 voasoratsy ny rasatan'Andriamanitra teo amboniny, teo amin'ny vato fisaka iray ny didy 4 ary teo amin'ny ilany kosa ny 9. Namirapiratra kokoa noho ireo didy 9 ireo didy 4 teo amin'ny vato fisaka voalohany, nefa ny didy 4 izay momba ny sabata no namirapiratra indrindra tamin'izy rehetra satria natokana ny sabata mba nomezakaja ny anara-masin'Andriamanitra. Ary naseho ahy raha toa Andriamanitra manova ny sabata hiala amin'ny andro fahafito amin'ny andro voalohany dia nanova ny soratra teo amin'ny didy momba ny sabata izy izay voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Manao toy izao ny fivakin'izany fa sabatan'i Jehovahandriamanitra ao ny andro voalohany. Naseho ahy anefa fa tsy niova izay nisoratan'ny ratsan-tan'Andriamanitra teo amin'ireo vato fisaka nomena an'i Mosesy tao sinay ireo fa nipetraka mandrakariva manao hoe fa sabatan'i Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Naseho ahy fa ny sabata masina no rindrina mampisaraka ny tena Israelin'Andriamanitra sy ireo tsy mpiana ankehitriny ary amin'ny ho avy. Lahatsoratra mahatamoaita izany. Ihany koa izy hoe naseho ahy fa manana zanaka izay tsy mahalala ny sabata sy tsy mitandrina ny zan'Andriamanitra. Tsy nandany fahazavana mamirapiratra eo amin'izany anefa izy ireo ary rehefa hanomboka ny androm-pahoriana dia ho fenona ny Fanahy Masina isika ka andeha hitory ny sabata amin'ny fahafenony kokoa. Irina tokoa izany mba ho tanteraka aminao, hitory amin'ny kasahinana ianao kanefa tsy amin'ny herin'ny tenanao izany fa ny Fanahy Masina ny
hanampy antsika tsirairay avy ka hampita ny fitiavan'ny Kristy aloha eo amin'ny mpiarabelona rehetra ka tonga azy hanaraka ny fitsipika ihany koa. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Mbola eo fitiavana avy aminao tokoa izahay ka hanam-paniriana mba hitondra ny famonjena amin'ireo mpiarabelona aminay na ny fianakavianay na ireo namanay ihany koa ka ianao tokoa no ivon'ny finoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko mba tsy alavalava anazy androany dia ho tapahako kely ilay introduction sy leanany Olivier iny mba ahafahantsika miheno satria lavalava ihany ny programmako androany ary tsy tiako ho tapaka izany programma izany. Maly ako dia niresaka satria efa miresaka amin'ny faniry dadozy na hoe ny fandalipinoana tanora katolika laïque mahafinaritra mahafanafo ary ohatran'ny mieritreritra nahako tamin'izahako 20 ka hatramin'ny 20 taona niresaka ela be zay amin'ny rahalahy ary omaly zafady niresaka ela be mihitsy zay mahafinaritra miresaka amin'ny olona ohatran'ireny hoe misy aonareo filazany mandeha lavitra zany afaka mandeha lavitra ny fisainany tsy mandahanao izy manaiky ny zavatra teneninao izy na dia ohatran'ny misy ohatran'ny fanenjehana kely ara dia manaiky izy tsy manana lolo-po nafinaritra anany resaka tamin'ny satria atao anatin'ity zavatra ty dia mamely anazy ihany dia fois hoe tsy mety ny zavatra ataonao sy ny tsy miteny mihitsy izy tsy maninona mihitsy izy satria tsika samy kristianina nafinaritra anany resaka taminy makasitraka rahalahy toy izy foana ny asanao zay mba afatra mba teneniko aminao raha maheno anaty dadozy toy izy foana ny asanao satria eninao le tenenin'ny Olivier hoe tsy nandany fahamarinana nareo ary mbola ao ambala zany tsy maintsy tsy misy tsy afaka miteny mitompiteny fatra tsika hoe itsika ny marina sy ny karaza satria samy manana ny fahotany itsika olombelona ary tadidiko tsara ohatra nahako ohatra nyteneniko anazy omaly ohatranao io mihitsy ny ahako taloha tsy azo gozonina mihitsy ny finoko tena mahafinaritra ny resaka taminy mety hiara iona eto izay rahalahy manomana fotoana iresadresaka ifampizara hoe ohatrany ahoana ny natonga anazy ohatran'izao ohatrany ahoana natonga anazy ohatran'izao satria samy katolika izy katolika taloha za katolika taloha izy mbola katolika hatramin'izao tsy misy olana mihitsy miresaka amin'ny olona ohatranazy nafinaritra nahako mihitsy na miresaka tamin'ny WhatsApp sy na miresaka amin'ny messenger na miresaka telefona direct ohatran'ny maly na ohatra koa ianao ka pentécotiste na luthérienne na FJKM tsy misalasala mihitsy nahako afaka mandray anao afaka midinidinika eto tsy manao combat mihitsy ntsika na miady na fa afaka mizara ny finoanao ianao tsy mandaa mihitsy fa ny teniko fotsiny dia ho avy Jesosy raha ho avy Jesosy dia anjarantsika rehetra avy no manomana an'izany fahatongavan'i Jesosy zany ohatra ny tenenin'ny Jaona mpanao batisa hoe mibebahy ianareo fa akaiky ny andro ny tompo anjarantsika kristiana zany satria be da be 10 milliards tsika raha ohatra ka ny katolika 1 milliard 400 itsika ny sisa ambiny ihany tsy mihoatra ny 4 milliards fotsiny raha mitambatambatra ny musulmane be manomboka 1 milliard 200 ny até beaucoup betsabetsaka kokoa no itsika satria mbola na dia hoe efa manomboka mihitatra raha le baiboly tokony hiara hiasa zany tsika amiko tokony hiara hiasa fa tsy satana no avelantsika mea ny ity lalana ity tokony hiara hiasa tsika raha sitrapon'Andriamanitra afaka mifanoro afaka mifamihevitra afaka miteny tsy manintsika mihitsy ny ahako fa mba miteny hoe jerijereo an'ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly makasitraka tompoko ary miala tsiny raha ohatra ka somary ohatrany nanelingelina amin'ny finoanao sy ny zavatra rehetrarehetra ohatra ny teneniko tamin'ny dadozy omaly miala tsiny mihitsy fa ny marina tsy maintsy atenenina misaotra tompoko andao ary tsika hiditra amin'ilay fandarana zay efa nomaniko anao tamin'ny 2019 tany ny soa azo avy amin'ny hoe fen'ny Fanahy Masina tadio tsara fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia tsy maintsy mila fiara isika andehanana miasa makany an-tsena manatitra ny zanatsika makany an-tsekoly ary io fiara io dia tsy maintsy asiana soliky alohan'ny ivoany ao an-trano mila rano sy solika io fiara io mba ahafahany mandeha ary fantatsika rehetra fa tsy afaka miasa
io tomobile atsika io raha tsy misy fitaovana roa telo plutôt solika rano ary menaka. Andeha ho jerevantsika ny fa manana fotoana manandanjy tsika alohan'ny andeha hiasa. Mila manomana ny zanatsika tsika andeha hiasa. D'accord? Manome sakafo maraina ho azy ireo tsy maintsy manao akanjo mampiakanjo anazy, manomana ny kitapony, mitondra azy ireo makany an-tsekoly. Eny an-dalana nefa miaraka amin'ny le inao filazantena embouteillage tony azafady fa tsy maintsy mampidrika satria amin'ny tony embouteillage tony de nisy zavatra adiniko nanao anazy. Adiniko nameno n'ilay tomobile tamin'ny solika. De tafajanona teny ampovoan-dalana ako. Nanomboka teo de tezitra. Nanompa amin'ny atezerana feno mihitsy ohatrany tena tezitra tamin'ilay tomobile ako de nanomboka nikapoka an'ilay volant hitan'ny zanako rehetrarehetra zany. Nanomboka nikapoka ny eo amin'ilay tableau de bord iny zany hitan'ny zareo daholo zany. De nandaka tamin'ny tany tanareo le tany le misy an'ilay tapis iny nandaka tamin'iny tsy nieritreritra mihitsy zany isaka hikapoka ny pare-brise iny dia adalako tiny fa za tara. Zao kosa nefa raha mba afaka namaly io tomobile io ny teny hoe adosoko ve za tomobile no nampijanonay teto. Raha mba afaka nyteny amiko izy adosoko ve ny tsy misy solika intsony ao anatiko ao. Raha mba afaka nyteny izy na ninonao no ampijalianao ohatran'izao. Raha mba afaka nyteny izy hoe afaka mameno ny tenako manokana ho eny amin'ny tobiny misy ny fanaovana solika ve zao. Eritreretinareo amin'izany. Tomobile izy raha mba afaka nyteny ohatran'izany ohatrantsika olombelona izy de ahoana ny fomba eritreretintsika. Na inona ohatra azotsika lazaina de ny asantsika de mitandrina. Mila mitandrina fa ny tomobile tsy teny amintsika mihitsy. Mahita olona makalatsika ary manomboka masorena ohatrany, manomboka mandrangitra rehefa manao zavatra any am-piasana antsika. Mety mitondra fanaintainana, alahelo ary mety mitondra fahatezerana mihitsy. Nefa zavatra tokony ampisehontsika amin'ny fiainana andavanandro de tsy tokony adinotsika fa manana hery lehibe tsika izay afaka mitarika ny fiainantsika. Angamba tamin'izay fotoana zay adiniko no nivavaka fa tarako de maika be mihitsy sady menomenina zanako midinina reo telo mianaka maika be mihitsy ny ako. Nefa kosa amin'ny maha-kristianina antsika raha tiatsika ny fiainana milamina sy mandresy isan'andro de tokony ho feno ny fanahy masina ny vatantsika ray manontolo. Mba tsy hatahotra, tsy ho kivy, tsy ho tezitra. Tokony nameno an'le solika ako alohany ny alako tao an-trano na alohany nodiko ny alina. Araka ny Baiboly ny olona ray zay tsy feno ny fanahy masina de tsy afaka mahafantatra an Jesosy. Alaitsika ohatra ny Matio 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Ozy ovakiko aminareo alavalava ihany le izy. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny virginy 10 izay tondra ny fanalany ka nivoaka hitsenany mpapakatra ary ny 5 tamin'ireo de adala fa ny 5 kosa de endry. Fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra ny solika fitaiza ary ny endry kosa nitondra ny solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary naharitra ela ny mpapakatra de samy ndrehana avy izy rehetra ka de natory. Ary noho ny mamaton'alina de nisy ny antso hoe indro ny mpapakatra mivoa mba hitsena azy. De nitsangana ireo virginy ireo ka samy namboatra ny fanalany. De hoy ny adala tamin'ny endry mba afaka omeno kely amin'ny solika reo ve zahay fa efa ho faty ny anay. Fa ny endry namaliko hoe nanao hoe sao tsy ho ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana aingana. Fa raha mbola lasa nividy izy de tonga ny mpapakatra. Ary zay efa niomana de niara-niditra taminy teo amin'ny fampakaram-bady ary de narindry ny varavarana. Ary rehefa afaka zany de tonga kosa ireo virginy teo ka nanao hoe tompoko
Foay zahay fa izy namaly hoe lazaiko marina, lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Ko am'izany miambena anareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Eny ary tompoko. Eto ohatra ny olako tamin'ny voalohany teo dia tsy niomana ako. Ny olan'ilay vehivavy adalidimy dia tsy nitondra solika niaraka taminy. Izy ireo ary tsotra ny valitenin'i Jesosy, tsy mahafantatra anao aho, tsy mahafantatra anareo aho. Ohatra ny tenen'ilay tômôbilina ny jany hoe tsy zahako ny faoty, tsy mahafantatra anao akory ahako satria tsy anjarako no mameno ny solika ao anatin'ny tômôbilako fa anjaranao. Nahoana isika no mila soliky mandritry ny andro isan'andro san'andro. Nanao fanampianarana roa antsika Jesosy talohan'ny elany tamintsika. Tokony hiverina ve isika ka iaino azy? Inona no atao hoe parakle? Safady. Ny parakle dia midika hoe mpampionona, mpanampy, mpanohana, mpisolo vava. Zany hoe na dika teny tamin'ny Google nanaovako anazy. Hojerevantsika ao amin'ny John toko 7:20 manao hoe 7:20 milaza hoe ary izao angataka amin'ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba hoe ao aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao ho raisiny satria tsy hitany na fatany fa ianareo no mahafantatra azy satria tsy mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy amelanareo akamboty aho akaty aminareo aho. Ao amin'ny John toko 4:20 ka hatramin'ny 7 fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny ialako eto amin'ity tany ity fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia iraiko ho ao aminareo izy. Tadio tsara fa ny Fanahy Masina na ny parakle no solo sy misolo an'i Kristy. Jesosy amin'izao fotoana izao no misolo antsika ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Ny Fanahy Masina kosa dia ny mpisolo vavantsika eto an-tany. Fanahin'i Kristy izy, fanahin'Andriamanitra, fanahin'i Jehova. Ny fanatrehany ao am-pontsika dia ny fanetrehan'i Kristy mihitsy ao anatintsika. Mila azy isan'andro san'andro isika. Ny fanontaniana tiako apetrako angamba dia ny hoe ahoana ny fomba hahafantarantsika fa mitoetra ao anatintsika na atao anatiko ny Fanahy Masina? Ahoana no hahafantarantsika fa ao amintsika izy araka ny tenin'ny John toko 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Inona no mitranga raha mangataka amin'Andriamanitra isika mba ameno antsika amin'ny Fanahy Masina? Mety ampijaly antsika, mety ampijaly anao isan'andro san'andro ilay fanontaniana saingy nametraka zavatra ao anatintsika ny Tompo mba hamalina an'izany. Voalohany ny etaetan'ny tenin'Andriamanitra dia hoe te ahafantatra aho. Izay natokana ahako nanao hoe te ahafantatra fa mbola tsy vitako satria tsy manana fotoana mihitsy ny ahako amin'ilay miasa tena zao mba manana fotoana entre ny 7h à midi nefa ny ankizy tsy maintsy aterina ny ampianarana sy ny karazany dia fois tonga minuit dia fois ohatrany tsy tamin'ny maraina tsy tafafo maraina fa amin'ny 7 foazondrareo dia nanomana an'ity aingana ahako. Naona ianao maniry ny hafantatra bebe kokoa indrindra ao amin'ny lahatsoratra ny faminaniana Daniel, Apokalipsa sy ny karazany ireny. Niatra tamiko tamin'ny andro nisian'ny coronavirus ty zavatra ty. Nampitombo avo roeny ny ezaka nataoko mba hanadiady ny fanoratana indrindra fa ny tenin'ny faminaniana. Niverina ny anatra mihitsy ny ahako. Niverina namoaka mihitsy ny ahako. Ary izay namoazako voalohany tamin'ny 2019-2020 miomana fa ho tongo Jesosy. Nivadika tamin'ny pety aho ary nitady zavatra mbola tsy nianarako. Mamaky indray aho ary manohy mitady ny efa nianarako. Expérience personnelle zany. Mba maranana ity vahaolana vola ity dia olazaiko aminao fa mitombo ny anoanana ny tenin'Andriamanitra. Nona ianao ary tsy maintsy ampitomboana isan'andro san'andro ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, miha matanjaka sy mafana foa ny fiainam-bavaka.
na dia miverimberina azy zany. Tian'Andriamanitra ny menao antsika. Aoka isika iaino izay ataon'Andriamanitra aminy. Misy zavatra mahaliana ao amin'ny Exodosy ao toko 7:30 andininy 1:10 ary tsika rehetra dia tokony ahafantatra n'io zavatra io. Mahafinaritra be io zavatra io satria Jehova dia nifanatrika tamin'ny Mosesy dia miresaka aminy ohatra ny sakaizany. Zany hoe za koa zany afaka miresaka amin'ny Jehova na amin'ny Fanahy Masina satria occuper zareo amin'izao fotoana zao, miresaka amin'ny Fanahy Masina fanatrika tava ohatran'izao. Hoe valio ahoko, inona ny tokony ataoko, alohany anao anty ahako, aiza ny lalako, ahoana ny fomba ataoko mba tsy hatezitra atsony, zany rehetrarehetra zany afaka resahanao fasafasa satria mifanatrika, satria Mosesy teneniny ao amin'ny Exodosy toko 7:30 andininy 1:10 dia niresaka taminy mifanatrika ohatran'ny sakaizany, ohatran'ny sakaizan'Andriamanitra tsika. Ny vavaka dia iray amin'ireo famantarana fa ny Fanahy Masina dia mitoetra ao anatintsika. Matetika ako misy miteny hoe Daniela dia mivavaka in-3 isan'andro mitodika any Antsinanana. Afaka ny vavaky tsy tadidiko ny anarany lasa very tadidy amin'ilay aretiko ity. Le mpianady iny izy tsy maintsy fa manana fomba fivavahany. Matetika ako rehefa mivoaka ato anatin'ny tranoko dia mivavaka isaky ny 30 minitra. Indray ako very nananany ny fanahiko fa tsy maintsy miverina ao amin'Andriamanitra foana te ahoana ny ataoko. Ohatrany hoe miresaka fanatrika ohatran'ny sakaizako. Vao nahita an'io Exodosy toko 7:30 sy 1:10 io ako nanomboka teo dia ohatran'ny sakaizako Jehova amin'izay fotoana izay. Ohatran'ny namako, tena meilleur ami ako mihitsy. 3 fanenenana, regret. Manenina amin'ny fahadisoko aho. Ny fahadisoko, ny fahotako bebe kokoa. Ny zavatra nataoko sy ny zavatra rehetra izay tsy mety. Ary rehefa tonga izy dia apiaky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Zany hoe manameloka ny fahotana izy. Fahamarinana sy ny fitsarana ary tatoato dia izy fivavahana eo amin'ny fiaintsika, ny faniritsika, ny nofintsika, ny tenitsika, ny fiatsika, ny fahazarantsika ary ny fomba fiainantsika, ny fomba fihinanana. Fomba fihinanana ho aho. Misy zavatra nampiseho anahako tamin'izaho vao vita batisa. Nampalahelo anahy ilay izy satria tiako. Eto vao samy teny an'ilay izy satria miresaresaka momba ny fomba fihinanana io. Ty zavatra ty naveriverin'ny tompo tamiko hitany masoko ary nampitandramina anahako hoe miletika ianao raha mbola manohy an'io. Tamin'ny mbola kely ako tamin'ny za mbola 8 teo Patsakany zay no mipetraka 12 ans 13 ans raneny dia avy moa dadanay sy mamanay saraka. Mamanay lasa taty andafy dia zany araka nijanona tany Madagasikara tany ohatran'izay sy ny karazana zany. Tamin'izay mbola tany Dego tamin'ny mamanay nandeha tany Dego aloha dia avy izy lasa taty. Tsy tadidiko hatramin'ilay. Oui. Isan'andro ako isaka mifavy manao baolina na hatramin'ny lasa taty mamanay dia manao basket eo Mahamasina ako dia mahavita mahalany 1 litre Coca-Cola par jour. 1 litre isan'andro. Na limonade bonbon anglais na soda fruit isaka mifavy manao baolina. Tsisy miato mihitsy na tonga ny dadanay amin'ny teny mitandray mela. Zay zavatra zay dia nitondra aretina anahy taty aoriana satria niatakehan'ny pancréas sy ny foie-ako ilay izy. Mampalahelo ilay izy. Ary zay zavatra zay dia naveriny Fanahy Masina hitany masoko ohatran'izao. Ilay mandeha dia efa vita ny Covid ohatran'ny teneniko anareo tery amboloany tery. Dia vita ny Covid dia nivoaka mba nitsangatsanga niaraka tamin'ny ankizy. Filaharany zany tompoko. Teo amin'ny 2001. Naiza misy amin'ny McDo tany Frantsa Poitiers. Naiza misy any Burger King, KFC. Filaharana tena tonga dia tomobile milatra nefa hipoka be ao anatiny any. Fa ny zavatra tena mampalahelo
fa tsy sahako ny teny anazy hatramin'izay, tsy sahako dia ny exe ataontsika isaky ny sabata nefa nampiseho anahako mihitsy satria tiako ilay izy, ny finanantsika sakafo, manao gâteau be, manao hena be da be, mialatsiny ahako rehefa sabata. Ary nampisehoko izay avy nahita ny teniny Hélène White hoe rehefa sabata tokony maivana ny sakafo hoanitsika. Na vita ny sabata, na eo am-pinanantana ny sakafo dia izay ny teneniny. Nalahelo be satria tonga teto koa dia nampiseho anahy ilay izy. 3-4 mitranon'olona anankiray, famille, ohatrany hoe famille, tonga dia sakafo be mihitsy. Non, tsy mety amiko ty. Tsy afaka hiteny anareo mihitsy ny ahako satria tiako ilay izy. Alohan'ny hitenenako aminao dia mila miala amin'ilay fitiavako an'ilay izy ahako. Ary manomboka miala amin'ilay fitiavako an'ilay izy ahako. Azo atao hoe matezitra anao ty zavatra teneniko anao ty, fa raisom-pitiavana satria izay ny tenenina anahako, nampiseho anahako. Raha ohatra ilay izy ka tsy ho teneniko dia meny olona hafa indray ty zavatra ty, dia antaniny ary rehefa any amin'ny arivo-taona hoe nga ianao nanao ny asako araka ny teneniko anao. Tandrema rahavako, namako, fianakaviako, kristianina rehetrarehetra, ajanony ny exe. Fa tsy miaraka amin'ny Fanahy Masina ny exe amin'ny zavatra ataontsika. Na filany nofo, na finanantsika sakafo, ataovy maivamaivana fa problème anie tsy hoe tsy mihinana kisoa ahako satria adventiste, tsy mihinana an'izao satria fa rehefa exe dia mitondra antsika any amin'ny hôpitaly. Tsisy fôtin'Andriamanitra mihitsy n'ilay izy araka ny teneniny anahako. Tsy misy fôtiny, fa fôtintsika satria tsika mihinana gâteau be da be, tsika mihinana nem be da be, tsika mihinana brochette be da be, tsika ihany manimba ny ao anatin'ny kibontsika ao mahatonga antsika tsy hijanona ny Fanahy Masina araka ny tokony izy. Mialatsiny tompoko. Aza atao mahatezitra anao na manelingelina anao ny zavatra teneniko, fa tsy miteny afa-tsy ny fahamarinana ahako. Ary natahotra hiteny anareo an'izany satria za koa tia an'izany zavatra zany. Ny anjarako dia miezaka mananova ny fitondran-tenako ary manomboka miova ahako. Teneniko aminao tamin'ny 4 ora hariva ny nakanina farany dia miandry amin'ny 10 sasany indray ahako vao mihinan-kanina mba hahafahako misakafo amin'ny 4 ora indray, izany hoe misakafo maivana mihitsy. Miezaka mamerina tsy moramora les cellules rehetrarehetra efa maty ahako, ary ny taux de glycémie raha ampisehoko anao dia mahatalanjona fa misy fiovana be da be. Tsy hoe tsy hiasa amintsika ny Fanahy Masina, tsy ho tonga atao amintsika izy raha hihinana sakafo be da be tsika, afaka miditra ao amintsika izy fa mba mangataka amintsika izy, mitalao izy, tsy maniry antsika mihitsy izy. Raha azonao atao ny manova, satria nanomboka nanao an'izay ahako. Tiako ny hena nombo indrindrandrindra satria ny dadako mpanao brochette, dadako mpanao cochon de lait, tiako be mihitsy an'izany isaky ny anniversaire. Fa najanoko tsy moramora zany zavatra zany. Zany hoe mihinana ahako mba hahafahako miala aminy fa 1 fois isaky ny 2 mois. Raha mijery ny ao anatin'ny frigo ako ianao tsy misy afa-tsy légumes sisa. Tsy midoka tena ahako satria tsy afaka hiteny mihitsy ny ahako raha ohatra ka tsy miezaka ihany koa ahako hiala amin'izany fahotako zany. Fahotako filany nofo, fahotako finanako sakafo betsaka loatra. Nandritra ny fotoana ela dia niezaka nanova tena asa maharitra zany saingy mitaky faharetana, mitaky finoana, mitaky vavaka be dia be mihitsy, ary milamina tranontsika satria manana fahalemem-panahy. Raha fantatrao ny fiovako amin'izao fotoana zao, rehefa mandeha mafy reny ahako amin'ny zavatra reny dia misy olona te dépasser anahako dia tsy avelako, manompa natondro tanana ohatran'izao izy dia me fotsiny amin'ny jery anazy sady miteny anazy hoe
fiovana lehibe zany tompoko satria talohako vitako ny klaxon anazy de miteny hoe mitsanony ala etsy amin'ny aniny etsy de andaotsika sy ala iresaka fiovana lehibe tamiko zany ary de rako sy sorako an'Andriamanitra satria nampiova be anako nanomboka tamin'ny 2019 raha toka mahazo hery mitarika ao amin'ny fianakaviantsika isika ny fanahin'Andriamanitra de hitomba hatrany ny toetratsika ao anatin'izy ireo satria fitaratra isika fitaratra avy any amin'Andriamanitra. Ahoana fomba fatarako hoe ao amiko ny fanahy masina mbola tsy tanteraka ako satria tsy maintsy misy fahotana kely foana any satria masoko fitaratra vita ny hevitra ao anatin'ny fo no hita naka daholo na ratsy na tsara fa masony tsara de mahay mitantara masony ratsy de feno tsadidiko tsy teny anareo hoe ny masoko mbola mahita mijery rehefa eny an-dalana iny ny tsara tarehany tovovavy tony na de manambady ary ako mbola mahavita midragy kely ako fa tsy maintsy miverina foana ako mananiky mangataka ny fanahy masina mba ialako amin'izany zavatra zany tsy maintsy miverina foana ianao ty tsy maintsy manenina foana ianao. Galatiana 5:22 tsy mahafantatra anazy ngambitsika andao vakitsika miaraka fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana fifaliana fiadanam-po fiadanana fahari-po famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manoatra an'izany fa izay ihany Kristy Jesosy de efa nanombo ny nofiny mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velo ny fanahy isika de aoka andeha araka ny fanahy masina aoka isika tsy andrany tena foana ka hifampihaiky sy hifampialona. Izay no mahatonga anahako miteny tambolohany teo nafinaritra na resaka tamin'ny faniry tadozy nafinaritra na be mihitsy. C'est important be amiko any olona ohatran'ireny mafana fo be tokony hafana fo be ohatran'ireny tsika tsirairay avy satria ny faniry masina de mitondra antsika izara ny filazantsara mba hahafahantsika manana an'io force io hery miafina io tsy tokony hifampiaiky tsy tokony hifampialona isika tsy tokony hifanenjika fa hifampianatra ary mampianatra ny fahamarinana mandrakariva. Ireo voankazo mahafinaritra ireo de iseho bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika rehefa afaka manitatra ny asany eo amin'ny fiainantsika ny fanahy masina. Zafady tamin'ny fiteny frantsay nanaovako azy de nataoko Google traduction tsy maka lagy zany mihitsy mba tonga de ohatran'izay. Ifehy antsika ny fanahin'Andriamanitra ary mpanaradian'i Jesosy isika amin'izay fotoana zay. John 1:7-2. Andenga antsika hiverina kely amin'ny tenin Jesosy eo amin'ny Matthieu 25 Matthieu 5:1-7. Zay teny izy hoe tsy fantatra ianao. Tadio ny tenin Jesosy eo amin'ny Matthieu 7:1-7. Tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa namoaka demonay tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay. Fanahy ratsy ny demony hafa fanahy ratsy na anjely ratsy ary de ambarako aminareo marina ozy izy tsy mba fantatra akory ianareo satria hatrizay arsay miala amiko ianareo mpanao meloka. Mazana be zany indrindra ho antsika mpitariky satria mila mitandrina antsika amin'ny zavatra tenenintsika eo amin'ny olona zay fehezintsika manana firy personne antsika olona firy no fehezintsika eo amin'ny Facebook, YouTube, TikTok, Instagram sy ny karazany reny mila mitandrina be tsika satria na nanao zavatra araka ny teneniny teo tsika hoe na nanao zavatra tamin'ny anarako ary ianao na nanala demony tamin'ny anarako ary ianao nanao ny asa lehibe maro tamin'ny anarako azy ianao rehefa mandainga tsika ka tsy ao anatin'ny fahamarinan'ny fanahy masina de tadio fa tsy ho fatany akory tsika. Zay ny mahatonga anahako matahotra indraindray manao zavatra ohatran'izao. Tsy miala mahatonga anahako tsy miala mihitsy ny ao anatin'ny Baiboly
ary miezaka mahafantatra ohatrany hoe maverina mampianatra ny tenako mihitsy ny ahako mba hahafahako mampianatra any hafa ihany koa. Tiako fantatra hoe inona ny ratsy izay tsy eken'Andriamanitra mifanohitra amin'ny Galatiana 5:22. Dia eo ambonin'ny kely fotsiny no vakianao Galatiana 5:19-21 izay manao hoe lasa vakitsika tsy tiry baiboly satria kojerevanao zany le 5:22 izay manao hoe fa miariary ny asan'ny nofa dia izao fijangajangana, falotona, fijejona, fanipotsampy, fanovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana adilay, fiafonafonana, fifampiadaniana, fisarahana, fitokiana fialonana, fahamamoana, filalaovan'ny ratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko amina rorateo tahaka ny voalazako fa inoko fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Azonao atao koa ny mamaky ny Timotia 2:2 azafady Timotia 2:2 ka hatramin'ny 4 izay amin'izany faran'izany ozy izy dia ohatran'izao ny olona ohatran'izao fa tsy napetrako teo le texte izay manjary lava be le izy. Aoka atao hoe nieritreretritsika hoe zaza maly dia niresatresaka momba n'ilay zazakely voateraka dia ilay nanitsaka n'ilay solika ilay dadany vao mivoaka avy tany amin'ny hôpitaly zareo voateraka izy mivady dia tsy hitan'ilay dadany hoe nandeha mafy izy satria maika hody satria falifaly dia tsy hitany hoe nanitsaka n'itony solika tony izy gazole nanitsaka n'itony izy dia sady mifreine dia tsy voafehany intsony ilay volant dia nandona tomobile lafo izy dia ry izy mivady maty anio nefa voateraka mampalahelo be. Izy nivady maty tany Frantsa nitranga ty zavatra ty 6 jours afaka tamin'ny 9 andro lasa teo dia maty anio izy mivady. Raha maty izy mivady dia le zaza rery nentina tany amin'ny hôpitaly ny tsapiona satria tsy hitako tsony ohatrany ahoana ny valiny. Mampalahelo be satria ohatrany eritreretintsika ao ankibon'ny reny tsy misy fikarakarana satria Andriamanitra mametraka ny zaza io anatin'ny kibo. Fahaizan'Andriamanitra ny fahalalana lehibe napetraka Andriamanitra izay hoe sagesse napetraka Andriamanitra ao anatin'iny zany. Tsy mila mikarakara ny zaza iny tsika ny reny sambatra ny zaza iny ao anatiny ao tsy manana tsiny tsy manana fahotana ary hoay efa vita batisa ao anaty rano ao anatin'ny kibo izy amin'izay fotoana zay. Azo kosa ny zaza dia tsy ho fantatra ny tena batisa raha mitoetra ao ankibon'ny reniny. Efa men'Andriamanitra anazy ao anatiny ao ny fahalalana sy ny karazany rehetrarehetra zany matoy izy efa tonga eto ambonin'ny tany. Amin'ny alalan'ny fivoahana ao ankibon'ny reniny no ahafantaran'le zaza hoe manoty izy. Zany hoe Andriamanitra efa manao batisa anazy ao anatin'ny kibon'ny reniny fahalalako anazy fa ao anatin'ny kibon'ny azy izy tsy mahafantatra hoe tena batisa ny zavatra raisiny araka ohatran'izay fomba fanazavako anazy kambe anao anazy amin'ny teny fransay fa sao dia tsy mety aminareo le izy. Fa rehefa mivoaka avy ao izy rehefa manana afaka mieritreritra sy manana fahalalana afaka miteny antsika hoe ataovy batisa ako. Zany hoe ny fahafapony mihitsy no miteny ataovy batisa izay izy vao miditra tena manao an'ilay tena batisa araka ny tokony ho izy. Ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahy masina ny anaovana zany izay hitany fa entin'i Jesosy amin'ny fony. Sary anankiray zany afaka manampy antsika ahatakatra ny dikany hoe ny fanahy masina feno ao anatintsika. Ny fahafantarana fa nijaly io zaza io alohan'ny iverenan'i Kristy dia satria tsy maintsy mijaly ny zaza alohan'ny iverenan'i Kristy satria efa vita batisa ao izy anaty kibo izy dia mivoaka izy dia avy eo izy rehefa tonga ny azo ny 14, 15, 16 izy mideside hoe hanao batisa ako tsy maintsy mijaly izy amin'izay fotoana zay dia satria tsy tiany Satana na tiany Satana ny tsy fandraisany akaiky amin'i Jesosy. Fantany tsara fa ny fanatrehan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia manakana azy tsy hampiasa ny herin'ny ratsy eo amin'ny fiainan'io zaza io hatramin'ny âge de puberté satria tsy azo atao no
no manao batisa raha mbola zazakely zay ny famarinana araka ny tokony matsapa-teny izy zay vao atao batisa. Ao amin'ny toerana masina indrindra Jesosy amin'izao fotoana zao miandry ny andro anabaran'i Jehovah'Andriamanitra ny fiheviany ivoahany ao. Izay ny fototry ny famonjenantsika. Manohy mivavaka ao antsika mba handefantsika ny fanahy masina izy na ny parakle. Noho izany mila mahatakatra ny asan'ny fanahy masina isika ary feno ny fanatrehany. Tsy maintsy miaina isan'andro san'andro isika ho feno ny feon'ny fanahy masina. Tsy ampy ny manao izany indray mandeha fa tsy maintsy atao isan'andro zany. Zay nitenenin'ny Paoly ao amin'ny Korintiana 4:4-12 tsy maintsy atao isan'andro zany. Raha tsy maintsy ovaina isan'andro san'andro, renouveleo izy ny fiteny amin'ny alatsiny amin'ny dikateny. Tsy maintsy renouvelena isan'andro san'andro, ovaina isan'andro. Paoly dia mamaritra mihitsy fa isan'andro eo amin'ny fiainantsika dia mila famelombelomana isika mba hameno ny fanahy masina. Ao amin'ny Efesiana 5:5 izy niteny hoe aoka ianareo ho feno ny fanahy masina. Izany dia dingana iray tsy maintsy averimberina isan'andro. Tsisy afa-tsy Jesosy ny modelintsika amin'ny zavatra rehetra. Na dia niara-ny asa kaiky tamin'ny fanahy masina aza izy Jesosy nandritra ny fiainany teto tany dia niaraka tamin'ny fanahy masina foana. Maika fa ilayntsika koa ny mangataka ny fanatrehan'ny fanahy masina isan'andro san'andro. Ny fahalalantsika ny fahafenon'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia dingana tsy maintsy atao isan'andro san'andro. Isika rehetra dia tokony misarotava na isika izay misarotava sy mibanjana ny voninahitry ny tompo toy ny fitaratra fiteniko matetika izay dia tokony hiova tarehy amin'ny endrika tsara indrindra amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ary amin'ny voninahitra ambonin'ny Jehovah'Andriamanitra. Asan'ny tompo izany dia ny fanahy. Korintiana 2:2-12. Soratako teo amin'ilay anina kely ny soratako androany iny, ny fitomboana ara-panahy dia lalana ary tsy maintsy ekena mba hidiran'ny fanahy masina isan'andro san'andro eo amintsika. Mieritreritra fa mety hanapatsika izany zavatra izany. Ilaina ny miaraka amin'ny fanahy masina isan'andro. Ilaina. Manasa anao ahako hangataka an'izany isan'andro san'andro satria ilayntsika izany herin'ny fanahy masina izany hitondra ny lalantsika isan'andro san'andro amin'ny zavatra ataontsika. Tadio ilay teniko tamin'ny voalohany tamin'ny fampidinana teo hoe tezitra ahako raha nanao adiniko nanao solika ary hitan'ny zanako izany. Tsy miteny zareo satria natahotra anahy izy tamin'ilay epoka. Natonga ny ilony aina miteny anahy amin'izao fotoana izay niova be dady izany. Ilony aina farany indrindra 12 ans izy niova be dady izany. Tsy tezitezitra tsony. Fiainana io tsy matetika tsy ampiseho amin'ny endrika ohatran'izao hoe niova ianao sy ny karazana satria ohatra manana teny fahatezerana foana ianao satria tsika tsy manao an'ilay asa araka ny tokony izy dia ohatra manana endrika tezitra be fa tsy mora tezitra zany mihitsy ny ahako fa olona faran'izay tsotra. Miezaka ahako no mijanona rery ato an-tranoko mba tsy hisy anelingelina satria fantatro fa any ivelany ny tena misy ny fanahy ratsy izay manelingelina anao isan'andro. Tadio fa raha mivoaka ny tranonao ianao dia efa miandry ianao Satana. Tadio fa nifinoa ny joba ino an'Andriamanitra izy fa ahoana nandravany Satana anazy ao anatin'ny minitra vonjovonjo vetivety. Tsisy dikany nandravany anazy. Tsisy dikany. Na manana n'Andriamanitra tahaka n'inona ary tsika. Rehefa andeha izy moa zao tsy afaka mivezivezy ohatrany tamin'ny andron'ny joba intsony. Fa rehefa te hamely atsika izy miteny hoe tiako miseho amin'ny lahibe ndao asiana kely afa vita an'izany. Izay no mahatonga antsika misatroka ny voninahitran'Andriamanitra eo ambonin'ny lohantsika. Mangataka amin'ny herin'ny fanahy masina hanampy antsika isan'andro san'andro mba ialany io hery miafina sady ratsy io. Mbola resadresaka momba an'io ny dragona lehibe. Fa
isan'andro dia miezaka manao anareo momba ny fanahy masina fa satria ilaina ny fanahy masina. Tsy ohatrany tehiteny hoe tsy amelako zany raha tsy fantatsika tsara hoe inona ny tena bio an'ilay fanahy masina. Ohatrany tehiteny hoe tsy amelako ihany koa raha tsy miezaka miovitsika, tsy hanana tahotra, tsy hanan-kenatra. Raha ohatra tsika rehetrarehetra ka samy teny hoe ndaotsika anao aiady iteny amin'io satana io hoe tsinitsinina ane ianao angamby efa ela ny tonga Jesosy. Iteny aminy hoe ty ahako satria ny lefin'i Jehova no eto an-tanako. Tsisy ninona azo ny ataony mihitsy fa mangovitra izy vao mihaino ny anaranao fotsiny. Aza kivy, aza malaina, raiso ny lefina dia ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra eriko avana indrindra, sisy afaka manohatra anio. Fa na mahita anio ary satana dia mitsoaka. Tadio ilay tenin'ny naveriko tamin'ny dimanche zay niaraka tamin'ny faly, tadio ilay tenin'ny Jesosy tamin'ny fanahy ratsy izy teneniny hoe voasoratra hoe tsy manana afa-tsy io tsika hoentina miady amin'ity fiainana ity. Raha fantatrao mantsy fa ianao any Madagasikara ohatra na any Afrika na any Inde sy ny karazany, mieritreritra hoe sahirana zay amin'izao tokony handeha akaty sy ny karazany, ahoana ny lalana andehanana aty sy ny karazany amin'izao fotoana zao tsy moramora tompoko. Tsy maintsy mila ny fanahy masina io tsika hanampy antsika alohan'ny voatsika ao anatin'io trano satria be da be no miverina. Ny frantsay miverina amin'izao fotoana zao be da be mihitsy satria maninona tsy nangataka tamin'ny fanahy masina hoe ahoana ny tokony ataoko. Misy teny any quelque part any alohan'ny alako tany a Madagasikara nampisehoana olona anankiray anao ianao zay miteny hoe andeha ohatran'izao ao akare fa tsy tadidiko tsony izy amin'ilay very tadidy kely ako. Dia fantatrao tsara mihitsy fa tsy afaka manao ninina tsika raha tsy misy ny fanahy masina amin'ny projet rehetra izay ataontsika. Misy ara milaza amin'ny teny mihitsy hoe raha hividy trano ianao na hividy zavatra anao société ianao na anao zavatra isan-karazany ianao dia ilaina ho ny mangataka satria izay no maha conseiller anazy mpanolo-tsaina ny fanahy masina miteny hoe hividy ahako ahoana ny tokony atao. Ilaina izay zavatra zay fa tsy tonga dia mandehandeha fotsiny ohatran'izao hoe vitan'ny vavaka ilay izy. Zay no fantatro amin'ny fahalalana nisy ny teny anazy zay hoe ilaina ny mangataka amin'ilay filan-kevitra, amin'ilay parakle hoe inona ny tokony ataoko, afaka ataoko ve mividy an'io sao dia mitapoha amin'ny rindrina rehefa avy eo. Satria raha marary ahako hividy tranona efa 12 taona ahako, hividy tranona 3 taona na crédit dia mila jereko hoe 4 taona ny zanako. Zay mahatonga nahako miteny aminareo hoe azontsika sorona ve le excès satria tsy afaka manao ninina mihitsy ntsika satria matahotra ianao hoe raha maninina ako ao anatin'ny 10 taona ohatrany dia izy ny andohan'ilay crédit ako ao anatin'ny matrapalehibe an'ilay zanako sy ny karazany. Mila mieritreritra, mila mangataka ny fanahy masina zany ianao hoe inona ny tokony ataoko, azoko atao ve izay zavatra zay, tsy azoko atao ve izay zavatra zay, inona avy ny fepetra tokony ataoko mba hahafahako manao zavatra ohatran'izay. Ndahoarintsika amarana an'ity fotoana ity miaraka amin'ny Jason. Sotra tompoko. Dieu, aujourd'hui c'est mercredi 28 mai, Père. Dernier mercredi du mois. Quel jour spécial. Et si je suis encore debout, c'est uniquement parce que toi, Père, tu m'as soutenu. Seigneur, ce mois n'a pas été facile. Mais malgré la fatigue, les luttes et les épreuves, tu ne m'as jamais abandonné. Tu as veillé sur moi, tu m'as protégé et tu m'as comblé de ta grâce. Père, mon cœur déborde de gratitude et d'humilité. Merci pour ta fidélité. Merci pour les forces renouvelées. Merci pour les personnes que tu as mises sur ma route. Aujourd'hui, je te remets cette dernière journée de mercredi, Père. Donne-moi l'énergie, la concentration et la paix intérieure pour affronter ce jour avec foi et courage.
guide mes pas, mes décisions et mes paroles. Que je sois une lumière là où je passe, et que tout ce que je ferai te rende gloire. Entoure ma famille de ta protection, et bénis chacun de ceux et celles qui écouteront cette prière. Si cette prière résonne dans ton cœur, écris « Amen » en commentaire et partage-la avec les personnes que tu aimes. Ok, kopakopatanana daholo atsika rehetrarehetra zay manaraka an'ity fandarana ity a. Mirary andro tsara ho anao a. Azadino mivavaka, azadino mianatra amin'ny baibolinao, azadino any mangataka ny herin'ny fanahy masina anampy anao, azadino ihany koa ny mianatra ny lesona zay any amin'ny toerana misy anao avy, any amin'ny fiangonana reo zany, na ho an'ireo mpanaraka ny sekoly sabata. Vakio ny tenin'Andriamanitra satria 10 miliara ho atsika dia eritrereto hoe 4% no mianatra amin'ny baiboly isan'andro satria variana atsika amin'ny asa, variana amin'ny sakafo, variana amin'ny fialan-tsasatra, variana amin'ny zavatra tsy tokony atao, ary tsy miteny hoe manao tsinontsinona satria fiainana ny zavatra ny fiainanao ako na hoe mitsaratsara anao satria za koa andeha hanao vacances. Par contre na aiza misy anao dia afaka mizara sy miteny anao na amin'ny Facebook, TikTok, YouTube, na aiza mitsy ny alainao, na olona mifanerasera aminao ohatran'izao dia afaka teneninao hoe mibeba va ho avy Jesosy ary ho avy ny farany andro. Misaotra tompoko.